Pejin'ny fanatanjahantena no isarahantsika totosa tamin'ity androndroany ity tetsy amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ny lalao famaranana ny fiadiana izay ho tompon-dakana Analamanga taranja volley eo anivon'ny Asief voaositra ho tompon-daka tao anatin'izany lalao izany moa ny ekipan'ny Sena etsy Anosikely fitinina amintsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny akon'izay. Norombahan'ny lapamaintso etsy Anosikely ny amboara teo amin'ny lalao famaranana ho an'ny taranja volleyball eo anivon'ny mpiasa-panjakana mivondrona ho amin'ny fikambanana Asief. Tany amin'ny tie break voatavavoaka ny Sena nanoloana ny ekipan'ny ministeran'ny Foloalinda tamin'ny seta 3-0. Napitranga amin'ny toetrany rehetra tonga tany amin'ny kianja mitafin'ny Mahamasina ity lalao ity. Izy zareo Sena no nandrobaka ny seta voalohany 5-3-20. Io seta voalohany io dia efa tsinjon'ny rehetra fa tsy ho vita mora ny lalao. Nahazo hery ny MDN teo amin'ny seta faharoa ka tsy namelana izy ireo raha tsy lasany iray izany tamin'ny 2020. Teo amin'ny seta fahatelo dia ny fampitadiavana tanteraka satria ny famaliana hatramin'ny farany. Lasan'ny MDN indray 5-7. Nanomboka teo dia nieritreeritra ny rehetra fa ho azon'ny MDN mora foana ny seta fahaefatra. Tsy izay nefa no nitranga fa dia natanteraka ny valinady ny mpilalao an'ny Sena ka lasan'izy ireo indray ny seta fahaefatra tamin'ny 5-7. Ady sahala roa ny lalao teo. Mpamaritana izay ho tompon-daka araka ny lalàna ny taranja volleyball dia tsy maintsy miditra amin'ny tie break. Vao nandeha ny lalao nandritra ny tie break dia nivatateraka ny fiarovatena ny mpilalao an'ny Sena nitarika tamin'ny 7-2 ny MDN teo. Taorian'izay dia nanindry mafy ny nanova tetikady ny Sena ka vetivety foana dia tratran'izy ireo ny isa teny amin'ny solaitra be 0-0. Nanomboka teo dia nikisaka tsikelikely ho any amin'ny fandraisena ny mpiasan'ny lapamaintso kely etsy Anosy 5-2. Io ny safaran'ny tsarana ka nandrombahan'ny Sena ny amboara. Ireny vaovaontsika tokolo lasa toboko vavy antenaina fa tafapaka tany amintsika tany tokantrano tany dia ho amin'ny rapitso indray ny sampana fampalalam-baovao manome fotoana ho anao dia apetraka ny velomandra-pitafa ao amin'izay indray ary makasitraka tompoko.